Miarahaba atsika vahoaka malagasy, miarahaba ihany koa indrindrindra isika izay mpanaraka ny pejy na maora ofisialy. Araka ny fotoana nomeko androany dia androany no resako ny resaka tsy fanjimpahalemana izay tena miseho sesilany eto Madagasikara. Alohan'ny hidirako amin'izay nefa dia misy famaritina kely tiako atao. Mazàna isika ray aman-dreny malagasy anatin'ny tokantrano rehetra any dia mametsaka atsika ho Andriamanitra tsy azo ivalozana. Raha misy niady hevitra ao an-trano na mifamaliana antara ny zanaka sy ray aman-dreny ao an-trano ka na dia marina zao aza ny zavatra lazain'ilay zanaka dia sarotra amintsika ray aman-dreny malagasy mihitsiny ny hanaiky hoe marina zany tenin'ny zanako ty zany ary hanaiky an'ilay zavatra resahan'ny zanako. Fa tonga dia manintsy ilay zanako hoe miseho mamaly ray aman-dreny, miseho pepona ilay sain'ilay zanaka, misy aza mikapoka mihitsiny. Tokony ilay ialantsika ray aman-dreny malagasy zany toe-tsaina zany fa toe-tsaina lomorona ary mampisy elanelana ny fiainana ao anatin'ny tokantrano ary tsy mampirindra velively lasa tsy afaka manao mamoaka ny heviny zanaka ao an-trano, tsy afaka maneho ny ao am-pony ny zanako anatin'ny tokantrano. Ka raha fa ny fiainana tokantrano zany no mitranga dia tsy misy fiainana manjary ao anatin'ny tokantrano. Tovy amin'izay ihany koa ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena, ny reo manam-pahefana eto amin'ny firenena, anisan'izany mpitandro filaminana, anisan'izany ny manana fahefana ambony eo anivon'ny firenena. Raha misy olona mba miteny zavatra marina, zavatra mahitsy dia sarotra amin'ny tompon'andraiki-panjakana malagasy na ny mpitandro filaminana ny hanaiko hoe marina ny zavatra lazain'olo, fa tonga dia manapatra ilay fahefana, heverina ho mampihetsy voninahitra ny manaiky zavatra resana ny olona anankiray hoe marina izany, fa tonga dia ilay fanaparam-pahefana no asehatra amin'ilay olo. Ka tokony elantsika izay toe-tsaina lomorona zay raha te ho any amin'ny fanovana sy ahita fiainana mirindra eto Madagasikara. Dirako amin'izay le resaka tsy fanjimpahalemana. Inona no antony mampisy sy mampiroborobo ny tsy fanjimpahalemana anatin'ny firenena anankiray? Voalohany indrindra dia matoa miroborobo ny tsy fanjimpahalemana anatin'ny firenena anankiray dia mariky ny fahantrany ilay firenena izany. Satria raha ohatra ny olona akamaroan'olo ao anatin'ny firenena anankiray manana anton'asa, antom-pivelomana ara-dalàna, na dia tsy hanan-karena aza fa ny asa zay ataony sy ny fidiram-bola zay nanina afaka hiainany mandavanandro, dia tsy hanana fotoana velively ny olona manana asa, anton'asa ara-dalàna sy fidiram-bola ara-dalàna, tsy manana fotoana velively handeha hamaky trano aria na handeha hanendaka aria na handeha hamono olona aria. Mazava angamba zay zavatra teneniko zay, tsy hisy mihitsy ny olona efa avy miasa aria amin'ny orinasa ray aria izy dia hoe bon handeha hanendaka indray aloha vita aloha ny asa, tsy hisy mihitsy ny zany. Fa matoa zany miroborobo tsy fanjimpahalemana vaky trano gauche-droite fanendana ary fanendana aty io dia mazava ho azy fa maro loatra ny tsy hanasa ao anatin'ny firenena iray, maro loatra ny tsy manana fidiram-bola ara-dalàna afaka hiainana ara-dalàna isan'andro ao anatin'ny firenena iray. Voaporofo zany raha eto Madagasikara satria na orinasa iasana tsy misy eto Madagasikara, na orinasa iasana tsy misy eto Madagasikara, na ny rano hambolena na tsy orinasa, na ny rano ho ambolena ny
tany velaran-tany ambolena tokony iainan'olona tsy misy eto Madagasikara. Zay no antony voalohany mampiroborobo ny tsy fanadriam-pahalemana ao anatin'ny firenena anankiray. Antony faharoa, ny antony faharoa de ity: mety tsy manao ny asany ny tompon'andraikitra ao anatin'ny tompon'andraikitry ny fitandroana ny filaminana. De nareo mpitandro filaminana zany aleo ahitsy le resaka. Matoa miroborobo ny tsy fandriam-pahalemana anatin'ny firenena iray de tsy voafehy ny mpitandro filaminana ao anatin'ilay firenena lay fandriam-pahalemana mazava ho azy. Zaho tsika efa miakatra 35 général, ny colonel moa efa tsy lazaina intsony, ny recrutena ny gendarme recrutena sy ny polisy sy ny miaramila recrutena isan-taona efa tsy lazaina intsony ny amaroan'izany. Raha nome ohatra fotsiny zao any amin'ny faritsy Menabe, colonel anankiray mahavoafehy ny fandriam-pahalemana amin'ny faritsy Menabe ary mandry fahalemana tanteraka i Menabe hatramin'ny isian'io colonel anankiray ana Menabe io. De colonel firy ny eto Madagasikara, général firy eto Madagasikara sy ny akoatrin'izay mpitandro filaminana firy. Région anankiray io voafehin'ny colonel ray. De firy ny région eto Madagasikara no tsy voafehy ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra era Madagasikara. Mazava ho azy zany ary trondra ilana tsiny fa tsy voafehinareo mpitandro filaminana ilay tsy fandriam-pahalemana, zany hoe tsy azo lazaina hoe tsy alavorary ny fomba fiasa ny mpitandro filaminana malagasy, matoa tsy mety, matoa miroborobo ny tsy fandriam-pahalemana. Ohatra meko zany, raha iteninareo tsy ampy ny mpitandro filaminana any ray miangaze olona zao, averiko foana colonel ray mahavoafehan'ny région Menabe, mandry fahalemana Menabe zao. De firy ny région eto Madagasikara, 22 région. Ataoko angamba mety 100 ny colonel sy ny adjudant tsy haiko tsony. Fa maninona ny colonel anankiray mahavita mameny faritra anankiray mandry fahalemana tanteraka. De atao lay kaditsika amin'isany mpitandro filaminana eto Madagasikara. De tsy haiko hoe mitombona ve zany resako zany sa tsy mitombona. Zay antony faharoa. Ny antony fahatelo sady lehibe indrindra de zao: matoa ny olona vahoaka anatin'ny firenena anankiray maro say mandika lalàna satria anatin'ny fandikan-dalàna ny famonoana olona, ny fangalarana, matoa betraka ny mahasay mandika lalàna ao anatin'ny firenena anankiray dia tsy matahotra lalàna lay vahoaka ao anatiny. Inona no antony tsy atahoran'ilay vahoaka lalàna? Nefa ny antony tsy atahoran'ilay vahoaka lalàna dia mety misy antony maromaro. Soit lay fampiarana ny lalàna mihitsiny no tsy mandeha amin'izy ao anatin'ny firenena anankiray. Soit ilay tokony olona ho modely amin'ny fanarahan-dalàna, anisan'izany mpanao politika, ny mpitandro filaminana, eny ny ao amin'ny fitondrana, reo no tokony modely voalohany amin'ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara. Nefa rahantsika mity fa mahita tsy azo lavina fa maro ny hitany vahoaka malagasy
amy tsy fanarahan-dalàna am'ireo mpanao politika, am'ireo manodidina fitondrana, ao anatin'izany ny mpitandro filaminana sasany de ahoana moa no fomba hamehezanao ilay vahoaka madinika fehezinao anatin'ny hanara-dalàna nefa ianareo tokony ho lesona fitaritra voalohany manao an'izay fandekan-dalàna tsy fatahorana lalàna zany, de homena tsiny ve lay vahoaka madinika roatra tsy ataotra lalàna koa. Zay ny antony fahatelo lehibe. Raha ny bokin-tsakandro mivaralila ny aty ambony de mivaralila daholo ny any ambany hatrany ambany. Ka zay antony lehibe ihany koa amin'ny tsy fatahoran'ny vahoaka ny lalàna ao anatin'ny firenena ray satria ianareo ao anatin'ny fitondrana sy ny tompon'andraikitra isa-tsokajiny ampitandro filaminana miaina am'izany tsy fanarahan-dalàna tsy fatahorana lalàna izany. Zay ny antony fahatelo ary lehibe indrindra, ianareo no tokony ho lesona sy fitaratra voalohany amin'ny fatahorana lalàna. Zany hoe tokony tsy ho isy ambany lalàna ny rehetra, zay vao milamina ny firenena anankiray. Fa raha mbola mitanila foana zany io fampiarina ny lalàna io eto Madagasikara de tsy ahita fiarahamonina milamina izany isika na de kely aza. Reo lay antony telo lazaiko hoe mampiroborobo ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny firenena anankiray Madagasikara alohan'ny voaresaka eto. Hiditra za amin'ny hoe inona iza no tompon'andraikitra amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. De fa anisany fa voaresako teo ny amin'ny fitondrana, raha mbola tsy hanao lahara-pahamena ny orinasa esan'ny tanora, ny fanajariana tany sy fanamboarana barazin-drano hamboleny vahoaka malagasy, nareo amin'ny fitondram-panjakana, nareo amin'ny mpitondra, de tsy hisy fandriam-pahalemana vanona eto Madagasikara satria raha tsy anasa mandavataona ny malagasy, tsy afaka amboly mandavataona, inona ny hafarany? Tompon'andraikitra voalohany zany ianareo mpitondra, nareo mpanao politika. Tompon'andraikitra faharoa de ianareo mpitandro filaminana, fa raha tena nanao ny asa nareo ara-dalàna, nareo mpitandro filaminana, araky ny ohatra nameko teo hoe colonel ray mahafehy région ray fa matoa tsy voafehy ny fandriam-pahalemana amin'ny région rehetrarehetra de azo lazaina hoe tsy lavorary ny fomba fiasanareo. Matetika mampimenimena an'ireo mpanao politika sy ny vahoaka rehefa misy ny hetsaka politika aman'arivony anareo mpitandro filaminana hita manalina. Fa maninona izany raha atao any amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana zany amarivony mijotso sy sur terrain zany andavanandro mino fa foana ny tsy fandriam-pahalemana. Tompon'andraikitra faharoa, nareo mpitandro filaminana. Tompon'andraikitra fahatelo dia isika vahoaka malagasy amin'ny toe-tsaina. Ny toe-tsaintsika vahoaka malagasy dia anisany fototra ihany koa amin'ny tsy fisiany raha tsy mandrary aby Madagasikara eto satria isika vahoaka malagasy any tsy mba mety hiova zany mihitsy amin'ny fotom-pisainana sy ny fisainana. Lazaitsika le hoe soa fianatra io, soa fianatra, raha tsika maninona zao reny soa fianatra hitatsika any amin'ny vazaha sy anan-dafy reny roalahy, ny zavatra ratsy any amin'ny tany mandroso no ianaratsika malagasy fa tsy ny zavatra tsara any amin'ny tany mandroso.
Miboridaborida ny vazana amin'ny tany manjotro de iny koa tsika miboridaboridana koa eran'ny tanàna sy eran'ny Facebook. Zany toetraitsika, tsika zany tsy ratsy fianatra zany fa tsy hoe soa avadintsika malagasy le oampitinenina hoe ny soa fianatra, fa ny ataotsika malagasy de ratsy fianatra. Mahita groupe de bande amin'ny filifily any Amerika any de iny koa mamorona forosy koa Madagasikara, fa io zavatra tsara ataon'ny vazaha mampandroso azy io tsy ianarantsika malagasy mihitsy. Ny tsy manary fako-andalana ataon'ny vazaha io, ny tsy mangery andalana ataon'ny vazaha io, io tsy ianarantsika malagasy. Ny toe-tsaina no anisany fototra ihany koa maharavany ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Ahoana moa fa samy famijaly mbo handeha hifamono koa. Matoa olo mandeha matongaly baky nitady vola hoany fa raha mipanakarena mijanona any an-tranony daholo tsisy mivoaka alina zany miaina amin'ny hany pitoloha, fa matoa olo iny alina vao mandeha mody de mba avy nitady vola kely hoaniny koa de iny koa anao andeha hamono azy andravana azy. Le toe-tsaina tsika malagasy mihitsy koa zany anisany fototra fahatelo mahatonga tsika malagasy ihany koa zany de anisany tompona andraikitra ihany koa tsika vahoaka madinika amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka mila manova zay toe-tsaina zay. Inona ny hatonga fanovana toe-tsaina zay de miverina ry amin'ny ambony za hoe ny fampitoviana ny lalàna ho an'ny rehetra, zay vao miova io toe-tsaina ratsika malagasy farafanantanana de fa tsy mandaitra amitsika malagasy tsony. Hiditra za amin'ny resaka vahaolana. Inona no vahaolana afoana tanteraka ny tsy fandriam-pahalemana akoatrin'izay efa niteneniteneniko teo. Amoramora ihany koa hamehezana ny tsy fandriam-pahalemana, ary araky niteneniko amin'ny publication koa hoe ilaina vola be ve ny hametrahana fandriam-pahalemana maharitra. De hoy zao hoe tena ilana vola be raha ataony fanjakana vaindohan-draharaha ny tena hametraky fandriam-pahalemana eto Madagasikara, amora ny fanarahana ny fanaovan-dratsy rehetra eto Madagasikara, dia mila manokana vola be. Dy vola be teneny koa tsy ho an'ny mpitandro filaminana, tsy ho an'ny mpitandro filaminana velively tombokoa, fa lay vola teneny koa mba hafahana mamantatra ny olona rehetra eto Madagasikara hoe iza raha tia, iza ty rasoa tia, iza ty rakoto tia, tony aty amin'ny tany Eropa. Zany hoe zany amin'ny resaky karapanondro biometrika moa fitenana azy moa zany tsy haiko, ohatrany aty Eropa zao de fa misy an'iregny resaky fijerena resaky inona fasialina moa tenenina anazy. Zany ny antony ankananao sary miorirana sy miatrika, satria raha vao sarinao fotsiny zany mivoaka cherchen'ny polisy ny sarinao de mivoaka eo vao hita sarinao amin'ny caméra surveillance de ijereny tonga de mivoaka daholo mombanao hoe rakoto mipetraka rianana fokotany loatrano lo ohatran'izao so ohatran'izao. Eo zany ny tiako teneniko hoe ilana vola be zany hanaovana an'izay ohatrany aty andafy io. Zany hoe tsy maintsy manana karapanondro daholo ary tsy maintsy miprezante amin'ny préfecture moa raha ty ivelany, fa tsy haiko ny aminany Madagasikara tsy haiko na inona izy. Fa rehefa voafehy daholo, fantatra daholo ny fisian'olona rehetra Madagasikara de mora sarotra matahotra ny olona anao ratsy, satria raha vao izy tsika zao misy caméra de surveillance fa tsy hay kory le olona raha vao tsy hay ty olona ty so de mitovy amin'ny any zay fotsiny. Fa rehefa manana zay fitaovana zay ohatrany ampiasana aty andafy polisy sy ny gendarme aty andafy sy ny préfecture aty andafy ny fanjakana malagasy, de tsy manano sarotra mihitsiny ny hitady olona ray misy anazy na hamantatra olona ray, ka
amizay ny tokony ataon'ny fandrakana malagasy famandaniam-bola mba hatao lahara-pahamena fa tsy hana amy zavatra tsy lahara-pahamena foana no hamoana vola be. Hanao autoroute tsika zao, autoroute andanina 4 miliara. Raha autoroute io moa zany misy tsy hisy maminy raha ohatra hoe dahalo foana hanakana amin'ny autoroute io, totaniny dahalo hazo ny ana autoroute hanakanana tomobile, tsy raha misy maminy ao atsika io. Zany tokony atao lahara-pahamena ihany koa ifehezana ny tsy fanjam-pahalemana eto Madagasikara, ny fanavoazana an'ireo loha trano rehetra maro any amin'ny faritra trano tsisy loha zany, tsisy loha hoe loha zao betraka mihitsy, reny tokony avoazina daholo reny, afantarana adresy hoe trano rakoto tiky loha zao fa raha zay vitatsika zay resaka fikarakarana ny raha anina zay fa tsy haiko mo teknika fitenenina anazy fa tenenina commentaire ao fa zay meko ohatra zay. Raha vosarinao fotsiny voaka na resaka plainte resaka zany mahatonga ny polisy vazaha reny, reo dia taninao fotsiny ny hita de ampidirina anatin'ilay masina de fa hita daholo ny mombanao. Resaka plainte reo misy mamaky trano de misy dia tanana eto hita amin'ny varavarana mipoaigny varavarana de fa azo ny dia tanana iny de fa mivoaka daholo mombanao ary fokotany ohatra zao ny trano loha ohatra zao misy an'iny satria enregistré ao daholo ny vahoaka rehetra eto amin'ny eto France, tsy misy tsy enregistré zany, enregistré daholo. Ka na misy handeha hamoan'olona mahalina raha voasariny fotsiny hitany caméra surveillance de fa tsy maintsy tratra ny anaran'iny anatin'ny fotoana fohy fotsiny. Zany tokony nandaniny fanjakana malagasy vola fa raha vao tafapetrakytsika zany tsy hisy ny asahy hanao blague zany mihitsy satria ao anatin'ny lohany de tsy maintsy tratra na atao daholo na ano fariny ambany vohitra rehetrarehetra de tsy maintsy manana ny karapanondro biometrika sy ny enregistré rehetra anatin'ny préfecture rehetrarehetra zay misy anazy milamina. Zany mahatonga ana amin'ny teny hoe ilaina vola be ihany koa, fa tsy hoe vola be amena mpitandro filamina andanao koa mpitandro filamina nefa tsy hitanao zay vokatra azo avy eo. Tsy aleo hoe mandany vola be am'izany de milamina tanteraka Madagasikara rehefa avy eo. Ka salamizay le izy fa somary lavalava videoko fa sady nanome vahaolona sosokevitra zaho teo no ny kritika ihany koa de anjaratsika no indrindra nareo amin'ny fitondram-panjakana, nareo tompon'andraikitra mahefa amin'ny resaky tsy fanjam-pahalemana averiko foana araky ny teneniko tamin'ny voalohany iny tsy haiko na ho bedy am'izany koa zao am'izay zavatra ny resako rehetra fa zavatra marina no resako ary zavatra tokony ho atao reo zavatra ny resako rehetrarehetra reo raha te hametraka ny tena fanjam-pahalemana maharitra isika. Fa raha hoe misy iandre zao ny roza ry de andefa mpitandro filamina ao anatin'ny fotoana fohy foana zany vahaolona zany fa miverina foana eo rehefa avy eo fa hafa mihitsiny fa raha samy nanao ohatrany nataon'ny colonel Faneva io mpitandro filaminana rehetrarehetra tsy vitana amin'ny fitandrona filamina fa anatin'ny fanabeazana amin'ny zavatra rehetra mihitsiny feno tena feno zany ary efa tsy asan'ny mpitandro filaminana ihany no ataon'ny colonel Faneva Morondava Menabe io fa tena fa mandeha amin'ny fanabeazana rehetrarehetra fa maninona samy mpitandro filaminana nareo de maninona no tsy havitan'izany. Itotoka aminareo général 35 général ireo ny tenako eto hoe mba dinio ihany zay resaka anteneniko zay fa 35 général zany ane raha tena izy raha ny dinina tokony paradisy amin'ny firenena anankiray olo tokony hanana stratégie tsara zany 35 général zany. Firenena kelikely io tsika de manana 35 général, firenena tsy nandalovan'ady na iray aza de mba alefaso any amin'ny famezana fanjim-pahalemana re tompokoa ny mahafananatsika 35 général sy ny colonel be dabe sy ny tsy haiko tsony fa averiko foana fa
kolonela iray no mahafehy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny Menabe, fahalemana Menabe. Région anankiray, kolonela ray, région roamroapolo zany sisa, de ahoana moa tokony tsy avoafian'izy io. Zay fa lava loatra ny resaka fa anjaratsika mitsakotsako sy mandinika zavatra rehetra. Mankasitraka tompoko.